Zoma 8 ny volana oktobra 2024 dia miraba tokolasy tokoavy manaraka ity fandarana eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS ity. Ny tenako Faniry Razafimanantany, mpanao gazety, mpamakafaka politika, mitantana ny fandarana no mitafa amintsika indray zany hiara idinidinika miaraka amina vahiny izay anotsongaina manokana mba ahafahantsika mahazo ny hevitra zany vahiny zany amin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao, mba ahafahana ihany koa mizara ireo fanadihadiana tsara ho fantatra izay mifandraika indrindra amin'ny zava-misy iainan'ny firenena amin'ny ankapobeny. Isaorantsika etona ireo teknisiana izay ao ambadiky ny sary sy ny feo tarihan'ny faly Ramananarivo izay miezaka mitsinjara izany ho tonga amina isa tokantrano ary mandefa izany amin'ny alalan'ny tambajotran sosialy. Ny vahintsika ary amin'ity zoma ity dia mpanao politika ko-president mpitantana eo anivon'ny antoko MFM dia Andriamatoa Randrianirina Ramasy Jean Ignace izay diso fantatry ny rehetra moa zany eo amin'ny tontolo politika. Andriamatoa Ramasy efa olom-boafidy ihany koa izy eny anivon'ny commune ary koatra izay dia fantatry ny rehetra eo anivon'ny vondrona panorama ary anisany nivoyan'izany hoe ny hanadiovana ny tokotany izany amina tontolo ny raharaham-pifidianana sy ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny. Ko satria moa fifidianana no zava-misy hatrehantsika amin'izao fotoana izao ary tsapa sy hita fa dia tena sahirana ary misy adihevitra maro isan-karazany mizotra amina fomba fijery hafahafa izay misatra dia misatra ary tsapa ho misy aretim-bahoaka hafahafa izany eto amin'ny firenena. Dia ny antso ny filoham-piara-mitantana ny antoko MFM isika Ramasy eto amin'ny fandarantsika zany idinidinika araka amintsika anasako anao mpiaino isan-tokantrano manaraka izany. Mirabara Andriamatoa Ramasy, fandarantsika dinika. Ya, miraba anao Faniry Razafimanantany, miraba ihany koa ny teknisianina ao ambadika ao, miraba ihany koa mpanaraka n'ity fandaharana izay mamitsika ity. Efa elaela tokoa tsy niakatra teto ary fotoana izao ilazana ny hevitra angambany satria miandry an'izany ny vahoaka malagasy. Izay indrindra ary anisany raha nisy angamba antoko politika nivoyan'ilay fomba fiteny hoe diovy ny tokotany, diovy ny tokotany. Anisan'izany ny antoko MFM ary nametraka an'ireo karazana balizy maro samihafa zany ahafahana mametraka ny tena endriky ny demokrasia, ny fanjakana tsara tantana, ny isian'ny fitoniana sy ny filaminana ary ny isian'izany hoe fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika ao anatin'ny filaminana izany dia nametraka an'izay hoe fomba fiteny izay ianareo. Io ary ny zava-misy nandritry ny fotoana izay hiatrehana na niantrehana ny fifidianana amin'ny filohan'ny repoblika ny tena nandehabe izay hoe diovy ny tokotany aloha, diovy ny tokotany. Lasa ihany ny hetsika fotsy natao fifidianana filoham-pirenena Andriamatoa Ramasy. Betsaka ny adihevitra tamin'izany tsy iverenantsika lany hiara-joelona atao indray ny fifidianana solombavam-bahoaka, mbola tsy voadio le tokotany. Ity isika izao fifidianana kominaly tsy fantatro ny hevitry ny MFM na aminy hoe efa voadio sa tsy voadio ny tokotany sa tsy maintsy hiditra ao an-trano ihany vao hivoaka hanadio tokotany. Ny hevitry ny antoko MFM tompoko. Ya, misaotra betsaka amin'izay fanazavana izay. Tsy moramora ny lalana andehanana. Ny fandresen-dahatra tamin'ireo vondron-kery misy eto amin'ny firenena zany. Marina fa tompon-kevitra ny tena le hoe diovy aloha ny tokotany vao fifidianana. Ny tety amin'ireo maso vahiny. Tsy moramora miresaka an'izay. Ny tety an'ireo mpanao politika izay heverina fa manana ny maizy azy teto amin'ity firenena ity. Ny fiarahamonim-pirenena. Tamin'ny taona 2017 ary ny fiarahamonim-pirenena nge efa nametraka zavatra ngeda-be anankiray mikasika an'io fanadiovana tokotany io e. Fa anjaran'ny mpanao politika no mivohy azy. Dia nivohizina izay. Ary saika resy lahatra ny ankamaroany ny mpanao politika eto. Akoatrany ny eo anivon'ny fitondram-panjakana ihany. Somary sahira-tsaina ihany zay amin'le fanaovana politika eto. Tamin'ny andro teo aloha mantsy tany amin'ny 1 dia ny MFM no nitarika aloha voalohany indrindra
ny androdana ny mandanjery koa tena mikomy masosantsy hektar miodina ny pito tadidinareo tsara angamba zay tantara zay fa zay tsy haikosehana tsy moramora ny nandresena ny reo vondrona rehetrarehetra vao tonga teny amin'ny fanovantsika zany fa rehefa tafaraka amina olona maro na fikambanana maro dia miova ny foto-kevitra ao anatin'izay tonga ihany le izy tratra le tanjona zany hoe lalam-pandroenana vaovao zay ny apitatsika tany amin'ny 3e république lalam-pifidianana vaovao tratratsika zay fa ny tsy tratra tao anatin'le izy ny savoritaka ny hervel tam'izany fotoana zany satria nisy ny tsy nanaiky nitondra ny olona hovonoana tam'izany nisy ny teny hoe tsy maintsy misy raha latsaka vao tonga amin'ny tanjontsika nefa ny ho anay manana expérience tao anatin'le izy tsy nisy raha latsaka iny de tao anatina fanovantsika ajaniko eo mamofo tamandry raha miteny an'izay mamofo tamandry raha miteny an'izay efa 30 taona lasa 30 taona lasa zay tongotsika nadio tokotany nanaiky daholo ny mpanao politika rehetrarehetra akoatrany ny teo anivo ny fitondrana navarina tao anatin'izy io dia efa mifanarahana hoe andao aloha ary ho diovintsika ny tokotany tsisy andray anjara amina fifidianana kanefa moa izay le ndresahako anao hoe manahirana ny fiarahana olona maromaro rehefa misy tolona ao atao anatina événement ngeda be te anova zavatra tsika ao anatin'le izy de samy nandrotsandraosaka ny candidature teo moa zany ny mpifaninana ny farany moa zany initatsika iny initatsika moa zany de hoe ndao hiatrika fifidianana le tokotany tsy madio andao hiatrika fifidianana io mivokany ny mpandray anjara vitsy ny olona nandray anjara tao anatin'ny fifidianana iny amina salanisa ambany de ambany iny ny salanisa ambany indrindra hatramin'ny sy ny fifidianana teto amintsika angamba amin'ny filoham-pirenena aloha tsy manana ny fakatoavan'ny vahoaka zany ny mpitondra fanjakana atsika le fitaritana ny tolona izahay moa zany zay MFM nanosika mafy tao anatin'ny letsika fotsy ary niezaka mihitsy hoe tsy misy raha latsaka tsy misy maratra tsy misy migadra niezahana mihitsy zay izay fomba nitaizanan'ny olona ary tena nahitinareo fa nisy zay zavatra zay fa rehefa taty aorindrina nisy ny fanoerana zay hevitro zay nataon'ny andaniny de voatery nisy fifandonana kely ihany fa tsy de lasa lavitra le izy ka atao ahoana fa zay ny politika ny vahoaka no difotra ao anaty fahantrany satria tsy tratra le tanjona lay lidera politika atsika dia tsy nanana an'izay isika aloha le hoe tia ny lalana andehanana na inkidona na inkatra de tokony no iny ny lalana ny zorana nefany voatery ny saratsaraka zany zay le hoe tsy manana homme politika tena hoe matrotsika zany tao anatin'io etsika fotsy io mbola misy randratariana angehatra am'izao tsika miresaka zao hoe ary manahirana ho anay antoko MFM mijery an'le izy amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara satria mety resaka seza be deabe ny resaka seza be deabe ny resaka vola mandeha ao anatin'izay rehetrarehetra zay rehefa nadiovana tokotany ane tsy resaka hoe fandatsaham-bato fotsiny fa ny fanovanany rafitra rehetrarehetra mikasika amin'ny fifidianana na io vola ampiasaitsika amin'ny fifidianana io ary ao anatin'le izy misy andininy fa eo amin'ny eninjato eo nge ny artikla efa nivorina tao anatin'izay hoe reto aby ny zavatra tokony kitiana ao anatin'izy io fa tsy tratra ho ale tanjona io ny zava-misy raha tsika mahita io tsy maintsy mitady solution mitady lalana ivoahana am'izao crise zao ary tsy maintsy iverena tsika na hoe lanao anina am'izao fotoana zao zany taorinan le hetsika fotsy fifidianana roa zany no taorinan'izay ny ray efa nodiaviny iny fifidianana solomamoaka ny ray mbola hoatrehana ho avy amin'ny faraika amby 10 volana desambra mbola tazomina foana hoe ianao le manadio tokotany na zany na tsy zany zava-misy hitan'ny MFM am'izao fotoana zao tonga de tsoriko mahitsy le izy
afaka manokatra lisam-pifidianana zany senia taorinan'iny etsika fotsiny dia bedabe no olana ara-pifidianana na niatrehana fametrahana tota-taratasy zany nampimenomenona andreo kandida solombavam-bahoaka ka nitsangana an'le hoe KMSB komity miarana safidim-bahoaka izao betsaka indray fimenomenonana samihafa nisokafana le lisam-pifidianana de any ho any ambadika rehetra reny any pratika politika mandeha daholo ny makamaka karapanondro ny kara-pifidianana am'izao fotoana zao ohatra ny nainy Ambohidratrimo de tena mandeha be mihitsy zany ny MFM ave mahita na tsy tratra raha ny tanjona mbola afaka atao miantsehatra am'le fifidianana le fanadiovana tokotany tsy vitatsika vetivetika izy zany zao aloha io izy efa manditasika eo manokatra ny CNI izy ianao teo hoe sokafana hatramin'ny farany volana novambra ame ohatra anao fotsiny ao amin'ny commune misy Ambavady tokana Atsimondrano ny mpifidy tamin'ny taona 2012 amina fifidianana be ny tanàna resako sy mpanolontsaina dia 21124 izay ny inscrit 21124 tovia raiso antsoratra tsara zay fa haiko tsy enjery fifidianana farany teo volana Mai natrehatsika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo 18006 averiko ndre mandeha 18006 nisy fienana de gaga ianao mahita an'le izy nandritra ny 5 taona zany de nisy fianahana be mihitsy zany le isan'ny olona voasoratra anarana ao anatina fifidianana misy dikany mahatonga teny an'izay misy dikany tsy manaraka antsakany sy andavany ny CNI sy ireo ratsa mangaiky ny CNI amin'ny fanaovana ny asa zay ny dinay mafy tany amin'ny taona 1 zay nitondra ny hevitra io hoe aleo atao rafitra maleo tena am'izay mikarakara ny fifidianana tam'izany nesorona teo ambany vahoa ministerany atana nesorona teo satria be de be ny zavatra lesiko tam'izany fotoana zany satria hitan'ny fanjakana ny fomba rehetrarehetra nanaovana azy de mitady hevitra de io izy rehefa namena fahefana indray le CNI vomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana de voamaika loza ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao tam'izany fotoana zany tsy azo ny ekena hoe tsy tokony isy tsony ny ordonnance efa nitakiny zany tam mbola andro tamin'ny andro deuxième république zao miverina indray ny fanaovana ordonnance de ozy atsika zany mandroso miempotra amin'ny fanatanterahana ny fifidianana sy ny demokrasia eto amin'ity firenena ity ka reo rehetrarehetra reo anentsikisa izy tsy maintsy anentsikentsikisa abotsina ny akamaroan'ny olona nefany sahirana tsy mieritreritra fifidianana satria variana any amin'ny resaka rano variana any amin'ny resaka jiro de zany fifidianana zany tsy lara-pahamiana ntsony ho an'ny olona satria ny eo ihany ny eo io zany ny zavatra iseo rehefa tsy nazoto mifidy ianao ka rehefa tsy mandray anjara de ho tsetsemanyreto am'izay ny fanaovana ny asa maloto ao anatina fifidianana zay ny zava-misy aloha tena constatation nataoko ao anatin'io fa mijere meno ny olona fa tena tsy ao anatin'ny tsika mieritreritra fa hoe fifidianana manakaiky vahoaka le izy manakaiky vahoaka fa le vahoaka manakaikikaiky vahoaka tsy manana eritreritra ny olona andray anjara amina fifidianana eo zany ny olana zao eo ny olana inona no rasan'le olona reto tsy manaiky fifidianana reto efa leo izy ny zavatra natao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena leo izy amin'ny zavatra natao taminy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka de zao ndray izy appriciatsika andray anjara amina fifidianana zavany hoe misy zavatra manahirana ny olona zany amina fifidianana ohatreatsika amin'ny 1 Desambra ho avy zao io zay ny fijereva constatation zay resako hoe satria ianao miaina eo anatrehan'ny olona ary rehefa mijery an'le candidat rehetrarehetra ao anatin'le izy de tonga de malazaiko hoe makaleon'ny olona zay zany de ararotiny satria matorotoroy anaterako ena de ararotiny olona am'izay le olona resahako io
ny olona manana zay verina fa te aka fahefana amin'ny ambongadiny dia eo indraytsika aloha tsy maintsy hitomany ray tsika amin'ny zavatra hitranga zay karaha zay raha ve ny zava-misy président Ramasy hitaza-potsiny sa handray anjara ara ny tokony atao raha ny expérience politique ny MFM rehefa tahaka izao ny trangan-javatra mihitsy hoe sarotra le terrain manahirana le kafoy azy anao politika ny saizy vide ara ve izao no izy mandrososo-kevitra foana zay aloha mandrososo-kevitra foana zay ary tsy mamenatra zany de ny olona miteny hoe tsy misy miaino hevitrareo io diovy aloha ny tokotany iny izy iny de ozy zay hoe tokonana aloha voavovonana terme voavovona ray zay resahako zay tokonana aloha voavovonana zany rehefa avy eny tokotany ianao tsy voadio de hiditra amy tokonana aloha zany hiditra amy tokonana inona natao hoe tokonana ny tokonana zany amin'ny ao an'ny MFM aloha zany de hoe fifampiresahana ihany zay fifampiresahana zay le tokotany taria tena hoe concertation nationale ny eritreretana an'izy iny zany andraisan'ny rehetra anjara amina fifidianana amina fanovana misy eto le tokonana indray dia dinika ihany zay fa mandalo fotoatsarotra amin'ny firenentsika ary rehefa mandalo fotoatsarotra amin'ny firenena dia adidin'ny filohan'ny repoblika ny miantso ny parti politique ny chef de parti politique izy indray ny tompo-kevitra am'izay arosonay zay hevitra zay ho arosonay zay izy ny tompo-kevitra fampiatsoana tsy voazao nge nisy an'zany tamin'ny andron'ny filoratsiraka ny hoe tadidiko tsara mihitsy raha vao tsy mahita ny président manandafy ratsiraka ohatran'ireny efa lasa daly reny mihitsy hoe tia ny olona ilaiko eto amin'ny firenena tsy maintsy miantso ka rehefa tsy maintsy miantso de nampivondrona atao anatin'ny front am'izao fotoana zao iny isan'ny romonja tamin'izany ry razanabahiny marijama rehetrarehetra raha tadiditsika tsara talohan'ny 2009 ny teniny MFM tamin'izay fotoana zay 2008 efa niteny hoe vorio ny antoko politika rehetrarehetra fa hojerevana mikasika ny parti politika eto Madagasikara ho atsaraina ahoana ny fomba hijerevana an'izay satria efa nitakina tamin'ny 1.50 zay ny sata mifehy ny antoko politika aty amin'ny farany président Ravalomanana vao niantso amin'ny parti politika teny avoa raha tadidinareo tsara zay mihitsy raha tadidinareo tsara cérémonie bulletin de keo vao nametraka hoe atao am'izao ny antoko politika zao satratsonjo zay de iny hitatsika iny izy nipoka ny 2009 ary aza andrasana ohatry zay fa mbola manosokasoso-kevitra zay tsy ao anatin'ny korotana misina fanovana eto fa raha ao anatin'ny korotana tsika manao fanovana lasa korobatsahona mihevitra rehetrarehetra zay tsara hampandrosoana an'le firenena izay ve ny tedavitsika fa aleo ny olona manana dinika sy manana hevitra zay heverina manana tetika hampandrosoana an'le firenena mba midinika ao anatin'le izy le tokonana zany dia ny filohan'ny repoblika mihitsy manana initiative tokony hiantso ny chef de parti ozy aninona atsona atao iny izara seza tsy izara seza tsy izara anao teteza mita tsy zany fa misy zavatra marary ny firenena eto tsy vitanao rery tsy zakanao rery ny orana eto amin'ny firenena ity fa tsy maintsy ny rehetrarehetra miara-misala ao anatiny zay mbola fanadiovana ihany zay resahako zay satria mandalo crise mandalo fotoatsaro tsika am'izao fotoana zao dia manana fahefana ny président république ao anaty lalam-panorenana amin'ny article 12 milaza fa adidin'ny filohan'ny repoblika manitsy ny lalam-panorenana eo anatrehany rehefa nandalo filan-kevitry ministre zay le article 162 zay eo hiditra amle tokonana resahako dia misy zavatra ahitsy ny lalam-panorenana zony zay fa tsy azo ekena kosa ny 3/12 ny article anaty lalam-panorenana ny 3/12 anaty lalam-panorenana de mametraka fa tsy azo nikitiana ny fanalavana ny mandahany ao tsara ny firenena nijerevana fa tsy ny fanalavana ny mandahany ny tompontsoan'ny firenena ny 162 ny fanotsina ny rafitra rehetrarehetra zay isiny ny fokotany ampidirina ao anaty vondrom-bahoaka tsy nizara-pahefana
zany ady hevitra angeda be isokatra zany ho atsika fa rehefa mijery ny zava-misy tazako amin'ny mampanolo-tsaina ny tanàna ny tena dia gaboraraka ny fomba fitantanana ny anivon'ny komina sy ny anivon'ny fokotany gaboraraka ozy satria maninona ny tsy miditra ny etra maninona ny tsy miditra ny etra satria misin'ny kolokolo be indrindra eto amty fireneny ity zay tsy voajery fa varintsika amin'ny gendarme varintsika amin'ny dokotera varintsika amin'iny fa eo anivon'ny fokotany zay manome autorisation amina resaka IFPB kolokolo ngeda be tsy maintsy jerevana ahoana ny 10% ny vidiraketranao mandritry ny taona ao anatin'ny lisy tsisy mandony ny olona satria petatoko ny illicite daholo ny fananganano trano eo anany iza no andohetra amin'io atsangano ny commission d'enquête communale ijery sy anitsy an'io resaka IFB anaovana refonty zany mbola fanadiovana tokotany resahako daholo zay ka lay tokonana zay resahako teo raha mieno any président de république manana traikefa amin'ny resaka politika izahay hatramin'ny 72 ka hatramin'izao dia raiso ny tolo-kevitra fa io ny lalana mbola fanadiovana tokotany zay resahako zay hiditra am'le tokonana antsika mantsy ny vovonana resahako efa voadio izy fa any amin'ny fifidianana madio mamerina fifidianana zay rehetrarehetra zay fa tsy hoe fifidianana io vola be atosaka eto amty fireneny ty nanaovana fifidianana amina zavatra tsy manjary ohatran'io tsy anjaran'ny fanjakana ny mampandoha volan'ny olona sy ny antoko politika andray anjara ny fampandrosoana fa ny anjara ny fanjakana dia mandamina an'izay ny atsika ndray ny vola no ampiasaina eto amty fireneny tya ka zay manambola ny tompony hevitra sy ny tompony fahefana mbola fanadiovana angedabe tsy maintsy hojerevantsika zay ary nandroany amy resaka an'izay ary tsy maintsy iverenatsika amy fanadiovana tokotany na oela na oaingana efa samy maneny daholo ny rehetrarehetra ataovy ny fifidianana aloha ho hitatsika eo ny any manitikitika anaika an'izay ary ve le filohan'ny repoblika satria izy moa zany iny izy hitatsika iny manana ny fomba fijery ny fomba fanaovan'ny politika strateze hoy izy tadio tsara tsapao ny heriko aloha fa nanaiky ihany ny fampiresaka de andraso ny olona am'izao situation zao ary de tsy maintsy ifampiresaka ianao ao anatin'izao iandry an'izay ve tsika vo anao fifampiresahana mba mieritrereto misy olokendry ihany eto amty fireneny ty efa samy teny daholo ny olokendry eto vo tam'terinandro teo misy an'le hoe sehatry ny ray aman-dreny na hoe sera ka zay indrindra misy olokendry eto amy fireneny eto amy firenentsika aza hodina tsy ho hito reo firenena tsy anao irery fa ny rehetrarehetra miara mitondra anatin'io firenena io fa ny fifidianana fotsiny no mampiavaka azy izay zany ka aza indrasana hitrotro ny olona aza indrasana hoe izao mantsy ny zavatra misy satria président Ravalomanana rehefa nrotsaka tamin'ny candidature amin'ny farany teo iny dia tsy nekena satria misy tahotra angeda be ao anatin'izay matonga izy nananana io misy tahotra angeda be ao de io izy io nalefa ny zanany nalefa ny zanany ary vo mainka pure ny zavatra hitranga fa tsy maintsy isy vote de sanction iseho eto tadio zay teneniko zay tsy moramora nahazo an'ny radio fivoarana tany Arivomamo nanaova ny fanjakana azy nanakatona an'io radio fa nanaova ny vahoaka vote de sanction zany hoe tsy afaka mieritreritra tsony ny olona fa tia ny lalana na zahoany député anankiroa tao anatin'ny fifidianana iny izay zavatra zay no rasantsika eto ve zay ve no rasantsika eto hoe andao ara fa de ataovy zay fomba rehetrarehetra tsy atafitan'io anatina resaka fifidianana fa za miteny anao fa hiteraka zava-doza ho an'ny firenena ny tsy fifampiresahantsika eto amty firenentsika ty ka mba miangavy raha azo atao ihany fa mba ela nanaovana politika teto amty fireneny ty inoy reo ray aman-dreny zozoko mba miteny fa ny firenena tsy avela ohatr'izao za tsy te hitanisa hoe gisitra faroa fatelo faefatra efa fantatra ny zava-misy am'izao fotoana zao
anjara ny fanjakana mbola miala bala, mbola manao eskiva, manao anzoratra rehetra zao, io na hoe le anao aingana, mbola hiditra ao anaty fahasahiranana tsika ho avy mifahavaratra indray atoato, de hiditra ao anaty fahasahiranana foana tsika reo vahoaka reo nazaka angizatra am'izay nazaka foana izy fa misy fotoana mety tsy ho zaka antsony ny zava-misy am'izao fotoana zao, eo ve tsika voandamina an'le firenena, eo ve tsika zay le hoe koroba-tsahona sisa nandaminana an'le firenena de milamindaminy ratsy eo nanaovana azy dia tsy ahita voka-tsoa indray tsika la ny andro amin'ny fanatanterahana zavatra rehetra. Eny ary te hiverina zany ny amin'ny zava-misy satria izay koa ny antony anasako anao eto eny ary fandresadresaka olana ara-tsosialy any ianao varina amin'ny rano jiro ny vahoaka amin'ny ankapobeny fa zay mihitsy ny zava-misy ohatry ny hoe tamin'ny covid zany isy an'le CCO centre commandement opérationnel momba ny covid zany fa ity zany nananganana COR mihitsy zany centre opérationnel rano de misy olombelona be da be amanjato miasa de misy camion citerne de mivezivezy de tsy fantatra moa fandanim-bola am'ireny tranazavatra tataka ireny de etseroa zany tsy manana rano ny vahoaka malagasy iainany eto andrenivohitra zany zara fa mandeha ny jiro olana eo amin'ny lafin'ny kompania aérienne atsika olana eo lafin'ny asa tsy mandeha araky ny tokony izy mifiarikarena menjera ihany koa ny vola malagasy mihoatra amin'ny vola vahiny de mienatra am'le siady vola zay famehan'ny solombavim-boaka hoentina ampiasaina amin'ny alalana programme d'emploi ny distrika samy hafa alefa makany amin'ny commune manana olana raha ara-bola zany le firenena tsy mpitondra fanjakana ihany fa mivoaka malagasy ho an'ny MFM zany ianareo sehatra teo amin'ny tontolo politika efa-polo taona mahery zany nahita ny zava-misy hatramin'izay tongotsika tia repoblika fahaefatra tia fijery ny MFM zao fitantanana zao fireneny zao araky ny tena hoe le fandalinana aloha zay expertny MFM mihitsy zany tiako antanina am'izay. Tena mieritreritra hoe miverina any amina tontolo tsy fantatritsika tany amin'ny 72 tany ny fahitako an'le izy satria mbola eo ny sekoly miangatra tam'izany fotoana zany, sekoly miangatra tsy afaka nandray anjara amina fampianarana ny zaza malagasy izay hoe mba te hikiry amin'ny fianarana fa tapitra eo amin'ny 3e mao de vita ny tantara zany reny nge tolona natao dolidoly de zao mbola misy hoe zara vilana sy zara miangatra de reny rehetrarehetra reny ohatrany hoe matsiaro foana zany ny tena hoe tsy mba mivoatra mihitsy ve tsika amin'ny zavatra atao eto amin'ny fireneny ity fa ohatrany hoe maka référence amin'ny any aloha de efa tsy nety tany aloha zavatra ratsy tany aloha de zay no anaovantsika référence eto fa tsy zavatra tsara no mba hifandovana ho an'ny firenena. Resaka citerne zany ianao tany atsimo hoe nisy citerne tamin'ny fotoana AES tany atsimo misy an'izany de tonga eto andrenivohitra izy zao de ohatrany lasa saina anao mandinika hoe fa de maninona loatra tsika ty fa inona mahazo amin'ny firenena malagasy de lasa tanterina ny rano am'izao fotoana zao amina citerne de za tsy resaka calcul amin'ny vola lany sy ny olona sy ny fotoana sy ny isan-karazany de ohatry zany koa ny resaka lalana ny lalana nge ao anatina budget en commune ngefa misy lalany fond propre sy isan-karazany na io resaka etrio na entretien io raha voalavaka kely de fa misy hoe misy an'izany ao amin'ny budget en commune fa maninona tsy natao de eo anao mieritreritra rehefa tsy miaraka amin'le commune de tsy izy zay rehefa tsy miaraka amin'ny fitoram-panjakana le commune de Antananarivo renivohitra ny tianao resahako Antananarivo renivohitra nge resahako nany any amin'ny faritra renge nany amin'ny commune hafa misy koa zany de fa tonga de tsindrina fotsiny le olona any ambanivohitra rehefa tsy miaraka amin'ny commune tsika tsy azo fampandrosoana eto zany ny toe-tsain'ny mpanao politika eto fa tsy mitady solution ahafahana mivoatra ao anatin'ny lisy ka io lalana io de ohatran'io ve ny lalana tokony eto andrenivohitra raha ny vola miditra eo anivon'ny commune anaovantsika ny fanampenana ny lalana na ataotsika hoe izy io raha vao misy lavaka kely de fa amin'ny alina iny de fa tokony efa tapina ny atsika ndray andrasana ho simba mihitsy azahoana famatsim-bola azahoana angalana ny resaka vola amin'ny fera azahoana mba ahafahana anaovana mpimaso amin'ny fidy hoe tena miasa zay ny atsika ny fiainantsika eto fa tsy fanaovana politika madio ka mila olona manana an'izany toe-tsaina madio tena hoe tena hoe mpitondra mendrika ho an'ny firenety tsika za tsy miteny hoe efa io président ny republique atsika
de manoro hevitra ny tena ao anatin'le izy hoe misy zavatra tokony hojerevany, misy zavatra tokony ifampitiniany ao anatin'izay. De ozy ianao ieno ve io de andao hitatsika eo rehefa tsy miena de tadio zay nresantsika androany zay fa tsy maintsy atsiaro an'izay teneniko zay anareo rindrinao. Nresaka rano, nresaka jiro de tamin'ny fotoan'andro nareo nge efa miresaka foana fa lasa mamerina fotsiny ao anatin'le izy le resaka hoe ny sahofika sy ny vohibe sy nisaka naninona tsy efa natao hatram'izay fa miandry inona sahirantsika ka rehefa ho atsika mpanao politika, ho anay mpanao politika zany tsy nisy tsony lay fitezana ny vahoaka fa lasa miandro mana avy any an-danitra le vahoaka sisa natao mihitsy zay ampahatra azy dia zatra tolotolorana. Zay zany no hitako hoe fanaovana politika diso eto amin'ny firenetsika fa le fitezana ny olona zay adidin'ny mpanao politika no mitaizan'ny olona mandritry ny mandahany ray manontolo ohatra zany hoe tsy lany ianao tamin'ny fotoana anankiray de iny fotoana ray manontolo iny anjaranao nitaizan'ny olona mandritry zay fa tsisy manao ane raha vao vita nge fifidianana io de tia eto tsy misy manao tsony fa miandry indray aloha hoe rovina le resaka lalana ohatra izay resanao zay satria ny vonjovonjena le vonjovonjena fotsiny le fanaovana lalana tamin'ny jeu des îles nge namay an'le tapitapenana teo io de hoe anjaran'ny gouvernoura de le Antananarivo renivohitra moa eto Antananarivo eto zany de ny gouvernoura ny Analamanga ny manatanteraka an'ilay fanaovana an'le asa zany nefa ny gouvernoura ve manahoana ny budget-ny alina par rapport ny Antananarivo sy ny fidiram-bolan'ny Antananarivo am'izay fotoan'izay ny Antananarivo renivohitra ndresahako tsy tokony miandry an'ny gouvernoura akory nanao an'iny lalana iny fa lasa manao pimaso amina fifidianana ho atsika izay foana zany ny zava-misy eto tsy te hiverina nia zany manaratsy olona tsy haiko tsy tiako fa nia zany miteny ny zava-misy hoe rehefa tsy mety de mba maneke aloha tsy mety fa tsy hoe ny fitenenako an'izay ny fanaratsiko ny tsy fitiavako anao za vonona amresaka amretrarehetra ary malalaka foana zany na amin'iza na amin'iza ary zay mba naneken'ny olona ny tena zany raha nyresaka zany mikasika nyresaka G5 reny nyresaka zany nyresaka hoe inona moa ty le apogénie tohatrany resaka niny resaka tena tao anatin'ny apogénie resaka hoe ny état-major politique le crise matoa tonga tamin'ireny efa manaiky ny olona hoe ifampiresaka ifampidinika tsy misy resaka seza tsy misy resaka inona fa ny anatsarana an'le firenena no mpanjinina ao anatin'izay ary izay MFM de sahiratsaina mihitsy amin'ny fanaovana politika eto satria lay fifidianana ohatra atsika ty na zay range zao mandray anjara amina fifidianana namanany any ambadika rehetrarehetra any misy zay fa tena vitsy ny antoko MFM mandray anjara amin'ny fifidianana satria lay foto-kevitra ny resana tamin'ny voalohany hoe diovy aloha ny tokotany nefa masaka atao anatin'ny lohan'ireo bandy ireo mpikambana rehetrarehetra ireo zany dia ino ao anatin'ny lohany foana satria zay le hoe le foto-kevitra le foto-kevitra zany mibaika ao anatin'le fa tsy mieritreritra hoe ndao andray anjara am'le fifidianana de vitsy ny andray anjara am'ty fifidianana ty ny antoko MFM manerana Madagasikara amin'ny anarany mihitsy zay 12 izy zay raha tsy diso vitsy zany satria reo tena sitrapony tena hoe fitiavany an'le antoko no anaovany an'izay any amin'ny faritra sasany any amin'ny misy azy any de ny sasa moa zany ty moa fifidianana Korobatsao an'ity de aloha zay mba andeha indépendant ngafa de alina de zay mapety anareo any zay zany miainana eto amin'ny fanaovana politika mbola voatazona ihany le hoe diovy ny tokotany iny voa tsy maintsy manadio tokotany tsika na oela na oaingana miresaka fifidianana tena maraparina ny fandarantsika président Ramasy tonga de Antananarivo renivohitra ny resahako eny ny amin'ny Mahajanga ny lehibe anantoko Rivo Rakotovao ny any Thomas na ny lehibe anantoko Roland Ratsiraka ny amin'ny renivohim-paritany sy ny faritra sy ny distrika zany dia misy candidat avokoa ny fanoherana tonga de eto Antananarivo renivohitra manao na fahitanao ny ambiance politique eto Antananarivo renivohitra sy ny hoe andrasan'ny tontolo ny fanaovana politika am'izay ho candidat zay everina zany fa tena hitondra sy tatana na Antananarivo ny fanaovana politika eto Antananarivo zao sarotra
tia Antananarivo tia hatramin'ny première république mankaty de saika ny fanoherana ny fe azy aloha fa tamin'ity faraparan'ny mandat ty zany no nahazo fitondrana ny teto Antananarivo zany ary iverina amin'ny fanoherana io iverina amin'ny fanoherana io satria efa nazavaiko taminareo teo le izy hoe isy vote de sanction zany hitranga zany hoe misy mpanao politika Antananarivo mantsy tamin'ny fotoanandro ny tsy mifidy izy fa matetika mantsy hoe rehefa olona veto Antananarivo de tokony aveto ihany hitantana ny Antananarivo sahala am'zany fa azadino tompoky Monjajona nange fidina Antananarivo teto avy any faritra avy any faritra ka zany hoe ny olona zany mandinika sy misaina foana ny olona raha vao resaka fifidianana zany ka hoe tia ny lalana mahasoa azy fa anao vote de sanction Antananarivo zany hoe andeha ho azy fotsiny zany ny fifidianana eto fa misy zavatra manahirana azy eto amin'ny firenena zany hoe tsy tiany omena amin'ny fitondrana tsy tiany hiparitaka amin'ny vato zay ny zavatra analiziko tsotsotra ho an Antananarivo zay ary zay randratariany zay ka anjarana Antananarivo anjaratsika zany ny fampidinika ijerevana zay mahasoa anty firenena ty fa tsy hoe alaitsika Antananarivo anaovana fihetsiketsehana alaitsika Antananarivo izay ny mamayan'ny fanoherana moa zany ny fahitako azy teo hoe rehefa azotsika de malalaka am'izay ny andehanantsika anaovana fanoherana misy maharatsy an'izay ve ny maharatsy azy mety tsy voalamina isina fandaminana misina fandaminana afahantsika mijery lavitra ho an'ny firenena fa manala olona anankiray zay mahatsara azy manala olona anankiray tsy tiana eto amin'ny firenena fa zay le hoe lasa korobatsahona fa tsy afaka mandinika intsony ka zay zany reo androm-panjakana lehibe sy an'ireo tokony mba handinika tsara ho an'ty firenena ty fa ho tonga am'izay ve isika aorinan' zao fifidianana zao de ozy ianao misy maharatsy an'izay ve ozy mety ho tsara zay mety ho ratsy zay fa anjaratsika mandinika ao anatin'le izy fa président Ramasy farany ty ianao resy lahatra fa ho lasa ny fanoherana Antananarivo renivohitra za resy lahatra ka resy lahatra satria ho zay ndresahako anao zay narary any Arivomamo nanakatonana ny radio an'ny député Antoine ka rehefa narary any Arivomamo manodidina zany de meny podro mazava zay resahako zay marary an'Antananarivo ny tsy nampidirana Andravalomanana rainy ho kandidaty eto de ho hitatsika eo nyteo enera président Ramasy farany tena farany miresaka kely an'le apogénie ianao misy an'le génie mbola any ve iny fodikevitra sady savery resaka ihany hoe mbola diovina ny tokotany amin'ny manaraka sy ny sisa mbola ny daholo koa ve ny ekipa tsy misy miova ny zavatra resahako ny olona mivoy eny anivony ianao manjery isanandro sanandro reo any hoe mitazana mieno izahay fa tsy lavitra am'izay zavatra resahan'izay ny apogénie reo namana mipetraka any andafy izay verina fa te hitondra ny anjara brikiny ho an'ny fampandrosoana ary mijery lavitra teknisianina daholo sisa karazany tsy misy miova tsy misy miova amin'ny foto-kevitra ary tsy maintsy tonga zay na oelana hoaingana ary azoko antoko am'izao situation misy atsika zao fa ny fandaminana an'izay fotsiny engany mba ao anatina filaminana ny andaminatsika an'izay rehetrarehetra zay farany ary roa minitra omeko anao mpilalao baolina kitra nalaza ianao Ramasy tsisy zay tsy nafantatra an'izany io ny arety mibary ihany zavatra mahazo ny tontolon'ny baolina kitra malagasy aloha aloha mba anontaniko président Ramasy amin'ny mampanao baolina kitra izy moa tsy mahafantatra ny Ramasy de mba lazao ny hevitra ao ary aloha hoe manahoana ny fomba fijerinao an'ity raharaha kitra malagasy resy aloha zany tsika tamin'ny Gambia sy ny sisa sarosarotra ny toerantsika na anao kanina na coupe du monde manahirana daholo ny toerana misy a Madagasikara ny mpanazatra atsika am'izao fotoana zao anisan'ny niaraka ny lalao tamiko maître Roro zany coach Roro de vonandray an'io izy de ozy ao anatin'ny rehefa miresaka zay namana zany mandray vy mamay Roro anatin'io
fa ahoana roroa dia niaraka tamiko tao nivon'ny kady Osasy komity amerina ny asan'ny baolina kitra malagasy ary raha tsy diso ampitamboly izy zay tao anatiny izy tenako ny filoha moa itota président ligue naramanga ny vice président de ny olana ao anatin'le izy afangarotsika amin'ny fitantanana politika ny baolina kitra zay zany aloha anankiray iny baolina tamin'ny zoma iny manjary ropahin'ny olona na tezitra amiko ny olona nefa za tsy zay fa za rehefa manao zavatra mijery lavitra mijery mba ny asoa ho an'ny ekipam-pirenena de ny teny zao fanevima maly hoe tokony hanao concert international ho an'ny baolina kitra de ozy mantsy azy ny valiko izy any amin'ny FP any ory faneva efa natao ane zany ary tsy naaplikena tsy natao akory fa ny taterana zany ny asa natao ny rahanay tamin'ny président Raoul tamin'izany fotoana zany tsy natao akory de inona ndray zany ny andanimbola sy andanina fotoana ao anaty iny ihany ny tokony ho taterahana fa le izy moa lasa resaka politika ny fanjakana dia tsy manaiky ny zavatra natao tamin'ny 2019 dia ny zavatra nyresahanay nanomboka 2010 nakatia tsy mbola misy manjary tsy misy manjary na ny fitantanana na ny eo amin'ny resaka rafitra iatrehana ny fifaninanana de ny tombony ao anatin'izay de hoe kianja manara-penitra ozy izy de za tsy miteny tsy manara-penitra zany ny manara-penitra tena hafa manara-pitsipika de teraintsika raha am'izao fotoana zao ny olona efa miditra amina resaka gazon resaka naturel zany ny championnat-ntsika tsy mandeha amin'ny zelone eto ny pilalao alaitsika 2e division sy 3e division ahoana moa nisinitsika fandresena am'izany nefa le gasy ty baolina mihitsy le gasy tena rehefa mandinika an'le izy eo tena hoe maharary amin'ny gasy le baolina maharary ary sorako amin'ny gasy zany amin'ny fitiavana an'le kitra hojerevantsika io fa tsy maintsy tonga koa ny fotoana andaminatsika ny baolina kitra io eny ary magasitraka amin'ny président Ramasy tsy maintsy mba niresahana moa zany fa sasarotra ihany mahazo amin'ny président Ramasy ho an'ny mpanao baolina kitra sy ny tontolo ara-panatanjahantena mahafantatra ny Ramasy mpanao baolina de lalovantsika zany mba hanaingona ihany koa ny fandalovana eto amin'ny dinika magasitraka président misaotra betsaka fa ny Razafy Manantany mirary anao koa amin'ny zavatra zay kasainao atao any amin'ny toerana misy anao any ary misaotra ny teknisianina am'izao fandarana zao ny fotoana moa hitanao fa maromaro de niezaka nanatona anareo no ny fiatsoana amin'ny manaraka indray tsika raha misy ny fotoana afaka miona de mankasitraka ny mpijery an'ity fahitalavitra ity eny ary de akasitrahantsika ny vahiny randrenirina Ramasy Jean Ignace zay ny vahintsika ko président ny antoko MFM am'izao fotoana izao maromaro kaskety izy ary maromaro andraikitra teo amin'ny fandaminana ny raharam-pirenena efa nitsahivina tamin'ny fandarantsika moa zany tena mpiandohana fa de inotsika fa dia misy azo andraisina tao anatin'ny dinidinika ny fanaovana tamin'ity alina ity aza de ny famerenantsika ny fandarana amin'ny onjam-pia sy ny fahitalavitra ary ny fanarahana izany amin'ny alalan'ny FB sy ny YouTube zay ao anatin'ny pejy-ny MBS de misaotra ny namana teknisianina rehetra manao veloma mandra-pitafa amin'ny fandarana dinika manaraka indray ny tena koa faniry Razafy Manantany misaotra to place to boavy